Professionnels du bâtiment ou particuliers, pour vos articles de bricolage et de construction, choisissez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Ny fampalalam-baovao hoarainao miaraka amin'ny Lavashkiri ho finaritra ny tontolo andronao. Blue Line TV safidy tsara indrindra manolotra anao. Ny fampalalam-baovao. VTI Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Nanatanteraka fanambaram-pananana teny anivo fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana tamin'ity androany ity ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernement izay nitarehan'ny premier ministre Tsek Christian. Fanambaram-pananana izay didiny lalàna tsy maintsy atao. Nankatoavin'ireo solombavamboaka androany ny volavolan-dalàna ho fanomezana fahefana ny filoham-pirenena raha toa ka tapitra ny 5 febroary ho avy izao ny fitotom-piasan'izy ireo. Lany ihany koa ny lalàna mahakasika ny fifidianana solombavambahoaka. Naverina ho an'ny fanjakana ireo fiara-ministera ny asa vaventy rehetra izay nibodohan'ny fianakavian'ny filoha teo aloha Rajaonarina antaonany maro sy nampiasaina tamin'ny tombontsoa manokana. Tsy ekena ny fampiasana ny fitaovam-panjakana amin'ny tsirarany antony nandraisan'ny minisitra tompony andraikitra fipetra. Nampiantso ireo orinasa mpanao lalana eto Antananarivo renivohitra sy manodidina ministry ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy. Tsy maintsy mamerina ny asa ny ireo orinasa rehetra izay nahazo tsena misy garanti raha misy ny fahasimbahany lalana. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena mitodika ny lahe Pays-Bas ny mason'ny mpanara-baovao ankehitriny. Miandry ny valin'ny fanadidina amin'ny raharaha Laurent Gbagbo sy Charles Blé Goudé. Ny adidin'ireo raha anao afaka fotoana fohy. Salantra tompoko lasy tompoko vafotoana vaovao eto amin'ny Kultivika Manasanaoara anaraka izany hatramin'ny farany nanamboatsika ny vaovao dia nanatanteraka fanambaram-pananana teny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana tamin'ity androany ity ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernement izay nitarehan'ny premier ministre Tsek Christian. Fanambaram-pananana izay didiny lalàna tsy maintsy atao. Henri Florio. Tontosa androany tetsy amin'ny ACC na ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana Mbohida ny fanambaram-pananana izay nataon'ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernement izay notariany premier ministre. Tonga tena antoerana nanatanteraka izany avokoa ireo ministra mpikambana eo anivon'ny gouvernement. Nanamafy ny premier ministre fa amin'ny mahatany tandalàna ny Madagasikara didiny lalàna tsy maintsy manao ny fanambaram-pananana tahaka izao ny mpitondra ho taratry ny fahitsiana sy ny fahamarinana. Terrain lalàna ny membre gouvernement rehetrarehetra anao zao fanambaram-pananana zao. Ataoko fa mazava ny toromarika nomen'ny filohan'ny Republika ny tokony ijoroany ny mpikambana gouvernement rehetrarehetra ao anatin'ny fahitsiana sy fahamarinana indrindra eo amin'izany fitantanana ny raharam-panjakana zany. Nasehon'ny gouvernement tamantona tamin'ny andron'io tia fa miroso isitsika amin'ny fanovana. Zay fanovana zay no takiny vahoaka amin'izao fotoana zao mba ho tsaratsara tokoa ny fitantanana ankapobeny. Isaoko eram-posy eran-tsaina ireo mpikambana gouvernement rehetrarehetra nanao zao fanambaram-pananana zao satria marika zany fa manaja ny vahoaka malagasy zareo ao anatin'izany fanajana ny lalàna velo misy eto amintsika zany. Ankoatr'izay, nanamafy ihany koa ny premier ministre lehiben'ny gouvernement fa vonina tanteraka amin'ny fanomanana ny fifidianana sy solombavambahoaka. Ny lalàna misy eto amintsika dia mametraka fa miainga avy amin'izay volavolany tetiandro avy amin'ny senia no afan'ny gouvernement manapaka ny hevitra ary maka ny didim-panjakana miantso ny vahoaka hifidy ka nivoaka ny tetiandro izay avy tany amin'ny senia ka ivory zao ny gouvernement androany ihany hijery ohatrohatrany ahoana zany tetiandro zany ary mety ve zany amin'ny fomba fijery ny gouvernement ka
misy manantena ny tenako fa misy fandrindrana asa ao anatin'ny gouvernementa ary misy koa io amin'ny samby androm-panjakana koa dia mivoaka tsy ela koa zany ny tety andro mahakasika ny hoe ny fotoana anaovantsika ny fifidianana ny solombavam-bahoaka. Taratry ny fanarahan-dalana eto amin'ny tany sy ny firenena no aseho ny mpitondra ankehitriny indrindra fa ny fanarana ny lalam-panorenana. Fanankatoavin'ireo solombavam-bahoaka tamin'ity androany ity ny volavolan-dalana ho fanomezana fahefana ny filoham-pirenena raha toka tapitra ny 5 febroary ho avy izao ny fehim-pitom-piasan'izy ireo. Lany ihany koa ny lalàna mahakasika ny fifidianana solombavam-bahoaka. Henri Florian. Lany tena nivona telo-miram-pirenena ny volavolan-dalana ho fanomezana fahefana feno ny filohan'ny repoblika. Nomen'ireo solombavam-bahoaka izay miatraka ny fivoriana tsy ara-potoana eny anivona ny tena miram-pirenena ny filohan'ny repoblika araka izany ny fahefana feno ahafahany manatanteraka ny asany mba ahafahany miasa avy hatrany sy manatanteraka ireo programana asany. Volavolan-dalana izay manaraka ny lalam-panorenana. Fanomezana ny fahefana mpanao lalàna ho an'Andriamatoa filohan'ny repoblika ao anatin'ny fotoana izay mahabanga zany ny solombavam-bahoaka eto anivon'ity androm-panjakana ity dia lany mena fahefana feno Andriamatoa filoham-pirenena hanao ny asan'ny solombavam-bahoaka ao anatin'ny fotoana tsy mampisy ny solombavam-bahoaka eto anivon'ny miram-pirenena zany. Mahalohana zay mba tsy le banga zany eo amin'ny ny topi-firenena dia nomena ny filoha repoblika ny fahefana ahafahany manao andreo fanapahan-kevitra mikasika ny zavatra toranan'ny tany sy ny firenena zany. Mahalohana zay dia zay solombavam-bahoaka dia nanolotra an'izay fahefana zay ho anazy satria zay moa no fidiny voaka mivantana, izy koa ny fidiny voaka mivantana dia atolotra azy ny fahefana ahafahany miasa mandra-pisin'ny député vaovao izay fidina atsy ho atsy. Ankilany, isan'ny teboka iray nodinina tamin'ity androany ity ihany koa ny lalàna mikasika ny fifidianana solombavam-bahoaka. Nankataovin'ireo solombavam-bahoaka ihany koa ny amerenana ny lalàna nampiasaina tamin'ny taona 2014 izay nanaovana izy ireo etsika teny amin'ny kianja ny 2012 Mey. Marina tokoa moa satria nampiasaina tamin'ny 2014 ny lalam-pifidianana ho an'ny député satria raha izahay député tamin'ny 73 dia izay no antony ny edianay ary namonay tegna teny amin'ny kianjan'ny 13 Mey ary igny zavatra no takinay hamerenana an'igny satria iny koa moa ny lalàna efa nahalany anay tamin'ny 2013 ka dia tanteraka soa masara moa izy regny isaorana ny gouvernementa izay namerina azy ka nanatanteraka an'igny indray mandeha fa ny zavatra hita moa hoe raha ny anay manokana dia hitatsika fa ny fizarana fari-pifidianana dia tsy mety amin'ny solombavam-bahoaka rehetra fa indrindrindra zahay raha ohatra hoe kanay manokana hoe misy ny avaratra misy ny atsimo ka raha mitourné any amin'ny atsimo anao nefa voafidy tany amin'ny avaratra dia lazain'olona hoe tsy zahay no mifidy anao dia tsy mety zay nefa district ray ihany. Io manko no nampisy olana tato amin'ny teny miram-pirenena ka nahatonga ny 21 avril teraka io fanomana ny lalàna mikasika ny fifidianana io indrindra fa ny fifidianana solombavam-bahoaka. Ka rehefa tonga tao ny fitondrana ny filoham-pirenena sy ny gouvernementa izay taritin'ny premier ministre dia nahatsapa fa hoe tokony ho averina tamin'le 2013 ny fifidianana solombavam-bahoaka. Izay ny takinay ny fatifatesanay nahatonga anay nidina teny amin'ny parvis Analakely tamin'ny 21 avril ka tsapa ny fitoeram-panjakana zany nampety azy matonty takiny solombavam-bahoaka tamin'izay fotoana zay raha resitsy raha verina zareo le izy amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Tena nekenay ary isoranay ny gouvernementa sy Andriamatoa président de la république nahatsapa za fitakiny solombavam-bahoaka izany ka namerina ny lalàna tamin'ny 2013 zay naharany anay. Amin'ny alatsinainy 4 febroary avy izao no anolotra ny UPGE na ny fandarana asa amin'ny fanatanterahana ny politika ny gouvernement eny anivona ny teny miram-pirenena ny premier ministre lehibe ny gouvernement iarahana amin'ireo solombavam-bahoaka. Ifantoka ara-petraka ho laharam-pahamehana ny fijerenany olana iainany vahoaka amin'ny andavanandro ary ho tanterana ny initiative emergence Madagasikara. Ireo no isan'ny teboka ny voatra nandritra ny filan-kevitry ministra izay nitanterahana teny Iavoloha Omaly. Iona Saina. Notontosaina Omaly teny amin'ny lampam-panjakana ny Iavoloha ny filan-kevitry ny ministra. Nandritra izany no nanambarany filoham-pirenena Andry Rajoelina fa hovaina ny lahadinika mandritra ny filan-kevitry ny ministra manomboka izao. Ifantoka amin'ny fijerena ireo olana mianjady amin'ny fiainana andavanandro ny vahoaka, miaraka amin'izay ny fitondrana ny vahaolana aingana mifanaraka aminy.
Notsipihin'ny filohan'ny repoblika ihany koa nandritra ny fiaonana tamin'ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta ny fanatanterahana ireo fampanantenana nandritra ny fampelezan-kevitra tamin'ny fifidianana farany teo amin'ny alalan'ny programa initiative emergence Madagasikara. Ankoatra ireo, nisy ihany koa ny didim-pitondrana noraisina tamin'ny alalan'ny ministera ny fambolena, ny fiompiana ary ny jono izay mandrara ny endrika fanondranana omby, anatin'izany ny omby velona sy ny enomby. Ankoatra ireo, nisy ihany koa ny fanendrena olona ambony eo amin'ny fitondrana. Ireo no isan'ny nivohitra nandritra ny filan-kevitry ny ministra no tanterahana teny amin'ny lapam-panjakana ny Avoloa ny 13 Janoary 2012. Famverina ho amin'ny fanjakana ireo fiaran'ny ministeran'ny asa vavety rehefa nibodon'ny fianakavian'ny filoha teo aloha Rajonary Mampianina Antonany Maro sy ny ampiasaina tamin'ny tombontsoa manokana. Tsy ekena ny fampiasana ny fitaovam-panjakana amin'ny tsirariny Antony nandraisan'ny ministra tompony andraikitra Afepitra. Eo ny nasaina trano. Olona efa tsy mitana andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny asa vaventy intsony no nanapatra fahefana sy nitazona ny fiaran'ny ministera Antonany Maro. Tsy izay ihany, tany Anjorobe nampiasaina tamin'ny tombontsoa manokana ny fiaram-panjakana. Ao anatin'ny fampiarana ny tany-tandalana sy ny fanjakana tsara tantana, nanao fanadihadiana ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy ka fantatra fa tsy ampy ny fiaran'ny ministera. Fiara roa no fantatra fa mbola ampiasain'ny rahalahin'ny filoha teo aloha Rajonary Mampianina ka naraina tany amin'izy ireo. Ny iray niainga avy any Anjorobe ka noraisina teny Alarobia, nateriny ity rahalahin'ny filoha teo aloha ity. Rehefa natao ny fizahana, tsy tao ny moteur. Tao anatin'ny fiara no nahitana moteur iray saingy tsy fantatra na an'ity fiara ity na saika asolo ny moteur d'origine. Teny an-toerana ny piasa eo anivon'ny ministera sy ny teknisianina nanao ny fizahana ny fiara ary piasa ny asa vaventy efa Antonany Maro. Voatamaraina teo, voatamaraina tamin'ny izay niditra tamin'ny valo angambany dia napetra ny tetsy amin'ny arabe le hitanao le vao miditra eo. Dia nanao aza petraka ao fa ampidirao aty fa idio aty fa manahira zany. Dia izay nanampidirako azy taty. Taritana 4x4 reny izy. Plaky tsotra ka plaky tsotra reny. Raha amin'izao fotoana izao amin'ny lalàna vaovao kely dia tokony plaky rozy izy. Raha amin'izao lalàna vaovaoka izao fa taloha tsy nisy izay dia samy manazay tanin'ny kibony. Fa izao zany tokony plaky rozy izy raha ny tena marina. Fa reny zany tômôbilin'ny travaux taloha fanaovana mission. Dia nisy fotoana zany izy ireny mipetraka tato amin'ny Ankara tato. Dia nanomboka teo dia tsy hita intsony hoe nakaiza raha tsy olona. Izany tokony plaky rozy izany raha tokony hoe izy. Raha tamin'izany andro fa ela anio ny ala teo fa tamin'ny 2015 tao ngamba reny efa tsy nisy intsony. 2015 2016 tsy haiko tany hoany misy Arthur reny mbola misy be da be, misy Land Rover, misy Mitsubishi, misy Mitsubishi efatra, Land Rover, Ford be da be. Be da be zany mijanona tato. 30 ans de service teto. Ny toy tany Sabotsina Mena izay misy ny toeram-ponena ny rahalahin'ny filoha teo aloha ihany koa ny dian'ireo délégation. Hita teo an-tokotany ny fiara iray an'ny ministera. Nanaitra ny mpanara-baovao ny fihetsiky ny fianakavian'ny ireto filoha teo aloha ireto izay tsy nieritreritra velively ny amerina ny fananany ny fanjakana ary nampiasa izany ho an'ny tombontsoa manokana. Raha tsy ivana, 7 volana mahery izao no nanome baiko ny Prime Ministre Antsay Christian ny hamadihana ho plaky rozy ny fiaram-panjakana rehetra saingy tsy niraharaha izany ireto fianakavian'ny filoha teo aloha ireto. Manomboka izao, tsy ekena intsony ny fampiasana tsy araky ny tokony ho izy ny fananana sy ny fitaovam-panjakana. Ito ny asa ho fametrahana ny fitondrana tsara tantana eo anivon'ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy. Fanampiantso ireo orinasa mpanao lalana eto Antananarivo renivohitra sy manodidina ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy. Tsy maintsy mamerina ny asany ireo orinasa rehetra izay nahazo tsena misy garanti raha misy ny fahasimban'ny lalana Gaëtan Andriatsilavo. Tsy afa-po amin'ny asa fanamboaran-dalana teto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina ny fitondram-panjakana izay soloan'ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy tena. Araka izany,
Nampiantso ireo orinasa voakasika izany ny ministera tompona andraikitra ary nampatsiahy ny adidy sy ny andraikitra izy ireo izay nifanaovana sonita amin'ny fanjakana malagasy. Nijery ny asa natao teto Antananarivo izahay fa setra fera Madagasikara finareo reto moa zany no natsoina androany no ny hoe toerana fanalavitra dia betsaka ireo asa natao tamin'ny herintaona nataon'ny ministera amin'ny fanamboaran-dalana dia milaza miara-mahita amintsika ny zava-misy eran'ny tanàna Antananarivo fotsiny sy amin'ny lalam-pirenena manodidina eto androany fa tsisy lalana azo andehanana intsony fa simba tanteraka ilay izy. Ka mikasika an'izay ny ilazana amintsika sy ifampizahana amintsika fa tsy afa-po amin'ilay asa zany ny ministera ny fanjakana amin'ny ankapobeny ka ialana ny fiarah-miasa sy ho hatsaraina zany fiarah-miasa zany manomboka androany mba tsy hatongavana amina sehatra mampalahelo ohatr'izao intsony. Vola raha tsy diso ny kajikajy taty amiko nahatratra teo amin'ny 20 miliara ariary teo ny volana aloha ny fanjakana nanamboarana ny lalana teto Antananarivo sy ny manodidina anazy nefa samy hita antsika zao zava-misy amin'izao fotoana izao. Voafaritry ny lalàna manan-kery eto amintsika ny fanamboarana sy ny figojakojana ny lalana ary misy fifanarahana. Anjaran'ilay orinasa araka izany no manaja ny fifanarahana mandrapatapitry ny fotoana voasony ao anatin'ilay fifanarahana na ny garantie. Araka izany, tsy maintsy averin'ireo entreprise na orinasa nahazo ny tsena ny asa rehetra misy ny garantie raha misy ny fahasimbana. Tsy maintsy mandray ny asa n'ireo orinasa voakasika izany ary ny alarobia ho avy izao farafatarana ny any amin'ny faritra. Isy ny fandraisana andraikitra amin'ny tsy fanatanterahana izany. Manomboka androany zany dia amena ordre de service de reprise de travaux daholo ny entreprise rehetrarehetra izay nanao ny asa teto Madagasikara tamin'ny entretien na lalana. Raha ohatra ilay izy constaté fa tsy misy simba ny zavatra nataony dia mazava ho azy zany tsy misy zany ny simba. Raha misy ny simba dia miangavy anareo koa mba hamerina azy amin'ny laoniny satria izay ny délai de garantie. Raha 3 mois io dia ajaintsika 3 mois ary mandritra n'iny délai de garantie iny dia dikan'izany délai de garantie tokony tsy ova ilay lalana mandrapavita ny garantie fa tsy hoe vita androany ilay lalana dia simba afaka pitso dia hoe andaosina amin'ny herintaona amin'ny afaka 6 volana io lany ilay délai de garantie dia any amin'ny fa 6 volana any vao manampinampina kely eo azahoana an'ilay retenue de garantie na koa hoe aloha tonga dia atao malaky ilay fa ho simba tanteraka ihany io rehefa avy eo. Eo ny ao amin'ny laboratoire ny ao amin'ny LNTPB efa nampanatsoka koa ametraka ny norme mazava tsara amin'ny hoe inona ny tena tokony atao ary mazava anaty cahier de charge manomboka izao raha tsy nazava taloha ary contrôlena ny asa atao rehetrarehetra amin'ireny fanamboarana ny lalana ireny. Ialana amin'ny kiantrano an-trano, ny kolokolo sy ny fandanindanimpona ny volam-panjakana no tanjona. Eo ihany koa ny fanajana ny fifanarahana izay ny fanaovana soni teo amin'ny fanjakana sy ireo mpandraraha. Isy ny fanadihadiana amin'ireo tsy mahavita tsara ny asany sy ireo izay mamofopofona kolikoly na teo amin'ny fanatanterahana ny asa na teo amin'ny fahazahoana ny tsena. Isy ihany koa ny fanaraha-maso ny kalitaon'ny asa manomboka izao. Antony nampiatsona ny teo anivon'ny ARMP, ny IGE ary ny PRMP anatrika ny fivoriana izay natao androany. Mitaky ny anokafan'ny ministera ny fanabeazam-pirenena fanadihadiana lalina momba ny raharaha CEG Analamahitsy ny mpampianatra. Tsy araka ny fifanarahana ihany koa ny CEG vaovao hoy izy ireo. Yves Richard. Mbola manjavozavo ny raharaha famarotana ny tsokosoko ny tanin'ny CEG Analamahitsy. Tsy voaja ihany koa ny fifanarahana momba ny fananganana ny CEG vaovao. Nosoniavin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena tamin'izany fotoana, ny komuna sy ny milazo ho tompon'ny tany. Ampitaka sy ankaterena no namindrana ny sekoly raha ny fanazavana. Nampanantenanay zany tao anatin'ilay resaka convention dia hoe mpanolona ny CEG Analamahitsy ka ilay tompony. Dia tompony anangana CEG vaovao dia hoe manara-penitra arabaky teny mihitsy. Rehefa tonga ny taratasy rehetrarehetra namindra tamin'ny 7 décembre dia tamin'ny 10 décembre efa tafafina teto ny CEG Analamahitsy. Rehefa tety dia mahita hoe betsaka zany ny tsy lavorary mety miteraka olana eo amin'ny fanatanterahana ny asa mpampianarana.
natao tefa-maika ny namitana ny CEG namindrana ny mpianatra hoy ny fanazavana manomboka amin'izao ny tsy fahatombanana ray volana taorian'ny fitokanana rapombo ofisialy ny sekoly ny varaiky amin'ny 20 desambra lasa teo mpianatra anarivony sy mpampianatra anjato ny tandomindoza manoloana izany raha ny fanadiadiny zay aloha mitaintainy amin'le hoe sosana trika irodana fa ho hitanareo fa mitritritra daholo ny trano zao vao nanomboka tamin'ny fiandohan'ny desambra zay ny nidina taty vao avy kely 4 volana ny orana dia efa mesimba tsikelikely le trano dia zay ny mampatahotra anay zany tonga namakafaka ny zava-misy manina teny an-toerana ny teo anivon'ny ministera ny fanabeazan'ny pirenena androany tsy maintsy andraisana fepetra aingana ny raharara ny fanazavana tsy maintsy andraisana fepetra faran'izay maika zavatra ohatran'izay ny tany fanjakana ministera ny fampianarana na CEG na lycée na IPP io na enseignement technique io tsy maintsy ezahana ny ireglena an'izany fananam-panjakana zany fa tsy hoe baranahany ohatran'izao fotsiny tsy fantatra ny titre tsy fantatra ny fandehan-javatra any anivony domaine sy ny tompon'andraikitra ny tena maika zany zao dia tia trano tia zay efa mitritritra sahady efa vakivaky sahady tena mila fandraisana tanana faran'izay maika miandry vahaolana aingana avy amin'ny ministera tompon'andraikitra ny fianakaviam-be ny mpampianatra ny FRAM sy ny mpianatra ny CEG Analamahitsy efa nitera-dozany tsy fahatombanana ny foto-drafitrasa andro vitsilasy zay takina ihany koa ny hanamafisana ny lalàna sy ny sazy tsy hiverena ny tranga toy izao raha ny fanazavana tonga tamin'ny fotoanany dokavarotra isika orena zay nandrasantsika ny vahiny zay be tanàna ny Antsirabe voalohany eo ihany koa ny teboka roa lehibe zay hitany mpandraraha ao amin'ny faritra Analanjorofo fa mila jerena akaiky raha ampandrosin'ny faritra rehefa avy eo any Maintenant, avec Mvoul, gagne 3 fois plus d'Internet pour la Saint-Valentin. À l'achat d'un tel manette One Month 2 Go via Mvoul, gagne 6 Go de data en tout. Telma, Safid numéro 1 Malagasy. VTI, une société de conception, de fabrication, d'installation de portes et fenêtres en aluminium, volets roulants, rideaux métalliques, vérandas, ainsi que vente de vitres étoiles, vous propose la gamme de produits adaptés à votre projet et budget. Et rendez-vous chez VTI à environ 150 mètres de Galanat à la Tamati. VTI, prêt à vous servir. Misava Bovonjai, ao anatin'ireo lavashkiri ankafizinao. Ny lavashkiri vaovao izay efa be calcium azy vitamine. Amin'izao fotoana izao dia mbola miampy fer indray. Ilain'ny ankizy amin'ny fampiasana vatana sy saina, entifana ny lehibe ihany koa ary. Matsiro sy mampazoto homana foana mba ho fafinaretan'ny mpianakavy. Lavashkiri, ho finaritra ny tontolo andronao. Big man's wife. Well, he's going into town in Florida, and he asked me if I'd take care of her while he's gone. Take care of her? No, man. Just show her a good time, make sure she don't get lonely. Girl. John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Harvey Keitel, Tim Roth, Amanda Plummer, Maria de Medeiros, Bing Rames, Eric Stoltz, Rosanna Arquette, Christopher Walken, and Bruce Willis. Looking at something, friend? My friend Luca. Die, you mother! A new film directed by Quentin Tarantino. Pulp Fiction. manambahiny sampana fampalalam-baovao amin'ity alina ity tsy zany fa Andriamatora zanak'olona Paul zay be ny tanàna Antsirabe voalohany miarabanao tonga so eto amin'ny sampana fampalalam-baovao amin'ity alina ity fantaniana petraka aminao voalohany hitatsika ireny fa voatonotona tanaty gazety mpiseho isan'andro ny anaranao tamin'ity androany ity
tonga eto ianao afaka manome fanazavana mahakasika izany anisan'izay voatonontonony zay no mahakasika ny hoe taratasy avy any ministera amin'ny vola afaka omenao zay fanazavana mahakasika izany. Voalohany indrindra dia miaraba anareo technicien natao anatin'ny Cool TV, miaraba amin'ny vahoaka mihaino ny Cool TV koa ny tenako. Nisy fanontaniana, nisy mifanaratsiana zay napetraka ao momba ny resaka fitantanam-bola tao anatin'ny commune zay nisy taratasy avy amina ministera hoe anareo ary hita tao anaty gazety moa zany ary tsy mamenatra. Zavatra tiako resahana ny tena dia filohan'ny be ny tanàna manerana ny vakina karatra ary manerana amin'ny Madagasikara ary vakina karatra. Fa zavatra ny divana hatramin'izay dia hoe ameo fahalalahana ny be ny tanàna hitatana ny vola mba hahafahany mampandroso. Ary tao anatin'izay moa ny tenako dia anisan'ny voenjika tany am-piandohana satria nisy olana be da be ny anjady tamin'izany. Voalohany indrindra amin'ny valeur fiduciaire dia tsy nisy tao amin'ny imprimerie nationale ary nangataka nanovanay taratasy nalefa tany amin'ny DCP zany zavatra zany hoe nangataka imprimerie mba afaka imprimer an'ireo valeur fiduciaire nefa tsy nahitana avaliny izany rehetrarehetra izany zany ny eo tamin'ny DGN imprimerie tsy nisy mivaliny. Ny faharoa ny valeur fiduciaire dia bon de commande dia zay avô mena aterina le izy dia any amin'ny trésoro no andoavana an'ilay volany. Zava-misy nefa napetraka ireo délégation spéciale tao anatin'ny commune urbaine Tsirabe nisy 200 millions ny arere any imprimerie nationale rariny raha somary tsy manaiky ny anaovatrosa ry zareo amin'ny fividianana ny valeur fiduciaire. Noho izany dia voatery aloha espèce ny valeur fiduciaire nefa indraindray misy indraindray koa tsy misy. Ary zany nanosika ny tena satria nataony be ny tanàna tany aloha zany ny anazy ary kaheny anoratana hoe reto ny vola miditra tsy retsy fa izaho dia nieritreritra nanao quittance. Ary rehefa nanao an'ilay quittance tsika dia mahazava sy mangarahara tsara ny fomba fitantanana. Ohatra azoko resahana amin'izany ny fourniture de bureau dia mividy direct izay satria raha taratasy anankiray mividina 500 francs dia lasa vidina 2000 francs raha fournisseur nanao azy. Ny gasoil ampiasaina tsy miatoky ny fanjakana teo aloha zany ireo station d'essence tsy mety manome mihoatra ny 1 million nefa matetika indraindray ary zay ao anatin'ny fotoana 5 millions 8 millions satria manao lalana ny be ny tanàna ny ao anatin'ny commune. Zany ny olana ary ny latsahana an'izay dehibe zay lazainy hoe ny 678 millions d'ariary tsy mamenatra zany. Nalefa ny ministre ny finance hoe tokony alohanareo io dia nisy moa tany anaty tribunal ary voavaly araky ny tokony ho izy ny zavatra ny valiana rehetrarehetra ary mbola miato eo aloha le izy. Ny DB zany dia nandefasanay any amin'ny tribunal administratif satria tsy nisy détournement mihitsy tao amin'ny commune, tsy nisy fanodikotonam-bola fa mipiesy mazava de A à Z ny fomba famoaham-bola tao. Fa rehefa tonga tao amin'ny commune moa ny brigade d'inspection trésor dia nalainy daholo ireo piesy fa misy décharge. Dia zay zany no azo resahana tsy manao détournement be ny tanàna sy mipiara-miasa aminy fa fanenjehana fotsiny zany. Ahoana kosa ny anisan'ny voateny androany ihany koa ny mahakasika hoe ny karaha-mampiasa tsy voahefa ahoana mahakasika izay? Ny karaha-mampiasa tsy voahefa dia mampalahelo any ny fomba fiteny. Manina ny apetraka hoe valy volana tsy naloha karaha-man'ny mpiasa ny be ny tanàna tsy marina resany tompoko fa ho porofotsika fa nanao passation tamiko ny membre ny délégation spéciale tamin'izaho lasa be ny tanàna ary hita sy voasony anay miralahy fa mbola nanam-piasa fito volana tao anatin'ny commune. Izany hoe za koa tsy mandahy fa misy trosa mipiasa ihany ety amiko satria nisy ray volana sy tapany na roa volana mbola tsy voalohako satria raha malala amin'ny fahaseranan'ny commune na rehefa tonga ny volana octobre, novembre, décembre ary janvier. Fa izara zanak'olona ary mbola niezaka ihany nandosina nanao social ny mpiasa satria rehefa paka sy farany taona dia miezaka mba manome zavatra ny mpiasa ao anatiny ary izany zavatra omeny zany dia mitetina 50 millions FMG isaky manao ary ny zavatra zaraina amin'ny ankizy rehefa mahatratra 100 millions FMG satria rehefa mifarana taona dia manome vary, hena ary menaka ary tsy mbola nisy ny raty zany hatramina be ny tanàna fa dia zany mampalahelo fa tsy misy fa maninona foana ny dradradradrainy valy volana
ary zay ny tiako tenena anisan'ny olona midradradradranyio ny olona ao anatin'ny délégation spéciale nefa izy koa zany anisany namety ka nababitrosan'ny fanjakana ny commune zany azo lazainy fanjakana ny commune satria izy efa nitatana atao fa tamina zay ray volana sy tapan'izay ary miakatra 2 volana eo satria mbola tsy vita ny budget dia mbola miandry an'izay vao afaka mamoaka ny karama. Ny social nataony ben'ny tanàna razanak'olona Paul nandritra ny fotoana tondrany teto dia nameanay foana izy na Christmas na taom-baovao na 26 ary rehefa paka tompoko dia mena vola endamite anay karamanay isan'andro isan'andro mba hoentina hivelomanay any an-trano ary nandritra fidiram-pianatra tompoko nandritra zay fidiram-pianatra teto dia nanome social izy cahier kit scolaire stylo fa ny karamanay dia karama 5 volana ny tsofinao amin'ny PDS teo aloha ary ny karamanay amin'izao fotoana dia 2 volana sy tapany ny tsofinroan'ny maire amin'izao fotoana izao dia mba mangataka amin'ny filoham-pirenena zay mba jery akaiky ny fahoriana mahazo anay eto amin'ny commune Ambanivohitra momba ny karamanay indrindra fa izay majinika tamin'ny mpamahafalanana sy mpanao zaridaina dia mba miangavy Antananarivo mba jereo mahazo anay indrindra momba ny karamanay fa nomeranay dia efa mba miezaka ihany mitady ny vahaolana andoavana ny karamanay dia manamarina ny vahoaka Tsirabe zay fa mandoa ny karamanay ihany izy fa anatin'ny maitsoahatra zao dia tsy misy mpandohetra zay no anamarinanay azany ato aminareo. Amin'izao fotoana bentanana amin'izao dia nandoa foana izy nandoa foana saingy misy mba 2 volana moa zany tsy voalohany hatreto kanefany dia sahirana mahitsy le mpiasa noho izany dia efa mba milaza izy fa hiezaka ihany kilo ny maire amin'izao fotoana izao zany hoany fanjakana fehibe zay hitady hevitra momba karama mpiasa na Tsirabe voalohany tanàna. Aza ihany koa hoe laninao ny volan'ny commune hoe laninao na ny sehana ny foloha teo aloha ahoana ny valitenao? Zany nge dia tonga dia azo porofony fa iza ny olona manao an'io iza ny olona nanao an'io mino fa ny olona mpifaninany tamiko tamin'ny latsaka be ny tanàna sy membre ny délégation spéciale tsy maninona araka ny gestion zay nitarotiny Rakotomalala Justin sy Nicolas PDS teo aloha no manao an'io ary mampalahelo nge dia olona niaraka ihany fa rehefa avy eo dia maninona miara-miezaka midénigrer ny be ny tanàna ny team sisy ary lasa mampalahelo zany reny ny tiako tenenina zay mbola tamin'ny tour 0 dia efa nanampy amin'ny filoha Andrinirina Rajoelina ka hatramin'ny tour 1 ka hatramin'ny tour 2 ary niezaka nampandany azy fa zareo zay niteneny zany nefa nilaza fa nifanampy tamin'ny fanohanana ny filoha Andry Rajoelina ny tokony heritreritra hoe taizinareo tamin'ny tour 0 taizinareo tamin'ny tour 1 any amin'ny tour 2 nareo vao hita dia milaza ho dadany ary mampalahelo manala baraka aprosihana les membres les conseillers zay tamin'ny liste gestion anala baraka mibe ny tanàna fa mibe ny tanàna dia tsoroko tsy manodikotina ny arenako ary ny lasa ao satria ny tractopelako 3 nampiasaiko ao mibeninako ary tadio fa tamin'ny transition dia na amin'ny alalako nazahoana camion benina anankiroa tao anatin'ny commune ary za be ny tanàna dia mbola nahazo benina vaovao indray anankiray zany anaporofona fa miasa mibe ny tanàna fa tsy mitetritra ny atsebohan'ny vahoakana misy olana koa ny mahakasika ny teti-bola aminareo amin'izao fotoana izao ahoana mahakasika izay? Ny teti-bola io mampalahelo mijery azy ary raha andaniny teti-bola ny conseiller nisy fanontina nangataka ry zareo taty aminay mpanatanteraka hoe aitsio reto fa tsy mifandanja ny vola mivoaka sy miditra na hitsina isomatsara le izy rehefa voahitsy le izy andeha anao an'izay dia tsy tonga ry zareo ny ampitso nampitson'ny président ary tsy tonga ry zareo team sy ny gestion tsisy tonga ry zareo fa ny lanina fa mbola nangatahana any amin'ny préfet mola izy fa nisy 10 reo conseiller tonga ny ampitso rehefa nampetsona fa dia anangatahana satria ny lanin'ny zareo le izy fa mbola nangatahana avis favorable any amin'ny ramatoa préfet moa le izy ary ny tsy takatra ry zareo dia mandrangitra fotsiny izy fa mampalahelo nge tokony afaka mandoa karamampiasa izay ty volana janvier ty fa noho ny tsy fahalaniny
io budget io dia tsy mbola azo atao ny mamoaka vola ary taratsonitrareo le izy mba hanaovana ordonnance any amin'ny tribunaly administratif fa mampalahelo ny toy izany nefa raha izay mbola andrasana mbola ho ela ka dia zay ny amaranantsika anazy ahoana ny andikanao an'izao hoe fanenjehana anao zao io nge dia tsotra ny fanenjehany zao tsisy olona lasa rina ka enjehana fa ny lasa loha ihany no enjehana ankasitrahanao bentanàna tonga teto amin'ny plateau cultivé tamin'ny ity alina ity sy nanome andreo fanazavany indray isaorana betsaka ianao Davida tamin'ny nampitranona ny tenako teto isaorana ihany koa ny vahoaka mpiaino isaoranareo teknisiana fa dia nafinaritra ny zavatra ny tikevitra tamin'ny gazety teto fa dia samy tain'Andriamanitra tompoko zay ny amin'iny fa zava-dehibe ny fiara-miasa amin'ireo mpamatsy vola sy ny mpiara-mombonantoka raha ny fitradrana arenakibony tany no resana na izany azy mitaky fitantanana mangarahara izy ireo ary mitaky ihany koa ny fanajana ny lalàna sy ny zo mahaolona Gaëtan Andratsilao. Nampitaraina ny mponina teto amintsika hatramin'izay ny fitrandrana arenakibony tany ataon'ireo vahiny sy mpandrarà indrindra eo amin'ny fahazoan-dalana hitrandraka na tsia. Ankoatra izay, tsy mbola hita mivaingana amin'ireo mponina manodidina sy ny faritra misy azy ny tombontsoa azo amin'ny fitrandrana. Tsy maintsy isy ny fanadiovana atao ary hojerena akaiky ny fahazoan-dalana sy ny fepetra miaraka aminy ahafahan'ny mponina misitraka ireo tombotsony. Tena mamokatra izy fa tsy hitantsika le fiatraikan'ilay vokatra dia ny ao anelanelan'izay zany no jerentsika hoe fa inona ny zavatra mitanga, inona ny fanadiovana tokony atao mahakasika an'izay resahana manokana any amin'izany resaka fahazoan-dalana hitrandraka na anao fikarohana ny resaka fitantanana ny volamena, ny resaka lalàna ny feny fitrandrana ny arenakibony tany zay tahaka ny tsy maro toerana no ahitana azy ankehitriny satria mbola mihazoazo eo fa dia hoarafitra manandrifa zany ny politika ankapobeny fanjakana sy ny vinan'ny UEM zay hitondrana ny tany sy ny fanjakana amin'izao fotoana izao. Hojerena manokana ny momba ny Madagasikara izay nampiatoana tao amin'ny EIT ary efa misy ny fepetra noraisana ka hivaly tsy ho ela izany raha ny fanazavana. Nanamafy izany ny solotenan'ny banky iraisam-pirenena izay manamafy ny fahavononany hiara-iasa amin'ny Madagasikara. Les activités en cours qu'on a discuté peut-être plus en détail sont ny asa sy ny fiara-miasa natao dia ny famporosihan'ireo mpisehatra ny momba ny EITA no resahana ihany koa ny momba ireo andrim-panjakana toa ny sampandriarahany zeolojia ary ny tena zava-dehibe ary mahavelom-bolo dia ny fisokafan'ny TOTEC eo anivo amin'ny ministera manome tanana izahay ahafahana miaro ireo vatsy sy harena isan-karazany. Physique et des données géologiques qui viennent avec ça. Zava-dehibe ny fiara-miasa amin'ireo mpiara-mombonantoka na izany aza ny fitantanana mangarahara ahafahany rehetra mivoatra no takina. Eo ihany koa ny fanajana ny zo mahaolona sy ny zo hisitraka ny fanonerana amin'ireny tany hitrandrana ireny. Fateboka roa lehibe no hitan'ny mpandrarà ao amin'ny faritra Nalanjorofo fa mila ajerena akaiky raha hampandrosin'ny faritra. Ny fanamboarana ny lalana ary ny fampianarana ny mponina ahay itantam-bola Gaëtan Andratsilao. Isan'ny faritra ahitana voly fanondrana maro eto Madagasikara ny faritra Analanjorofo. Ohatra amin'izany ny kafe, ny jirofo, ny lavanilina sy ny maro hafa. Olana goavana sedrain'ny mponina any an-toerana tsy ahafahana mamoaka ny vokatra nefa ny aratsin'ny lalana. Raha tsy tegna ratsy zegny lalambe aminay. Ary eo zegny ny olona hely koa mipetraka makasika ireo tanjaha reo. Tsara zegny mbo tsaraigny zegny lalambe aminay agny. Mba misy le concurrence mba hampakatra ny vidim-bokatra aminay agny mampiaigny ireo vahoaka reo. Ilaigny ny fagnaraha-maso amin'ny vola fidiram-bola amin'ny fanjakana indrindra fa reo ristourna zegny. Mba mila tafiditra tsara be agnatin'ny volam-panjakana dia mba miherigna amin'ny vahoaka zegny ny ristourna zay fenay indrindra fa maha mpandraharaha anahy agnisany hoe mba magnefa ny ristourna dia mba regny zegny no araha-maso angiregny zegny amin'ny vahoaka agnamboarana lala. Ankoatra ny faratsin'ny lalana, mila fampianarana sy fanabeazana ihany koa ny mponina hahitantana ny vola azony amin'ny fotoana fiakarany vokatra. Indrindra fa ny arenakibony tany koa zegny misy aminay agny. Fa ny raha mampalahelo zany tsy voatantana ireo vahoaka reo zegny ny volany vokatra aby reo. Voafo hely zegny fotoana hoe itapiran'ny famokarana io dia fa lany ny volan'ny tantsaha. Ka managniritreritry zegny zay hoe ampianatra ireo vahoaka reo hitantam-bola. Hiezaka ampianatra ireo vahoaka reo hitantam-bola.
ampagnantonina ireo banky madinika ireo ohatran'ny hoe otiva magnamboatra banky hafa zegny ampagnantonina ireo tantsaha reo ary mahakasika ny sosialy zany a indrindra fa ny fahasalamagna ampagnantonina ireo tantsaha reo zegny ireo hôpitaly CSB2 dia mahakasika ireo ny fampianarana zay ampagnantonina ireo tantsaha reo koa zegny ny école fa tsy hoe avela lavitra fa misy mandeha lavitra ny mpianatra reo mandeha mianatra izahagna zegny ampagnantonina ireo vahoaka madiniky ny tantsaha ny école sy ny CSB2 reo azo atao ny mampivoatra ny faritra tsirairay raha misy ny finiavana sy ny fandraisana andraikitra avy amin'ny isam-batan'olona ilaina finiavana sy fahavononana izany mba hisy fiantraikany amin'ny mponina ny mahakasika ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara Matin Hebdo kosa indray nentina aminao manaraka eny antsipiriza izay tony Iona Saina nivoaka tamin'ity androanyity ny gazety Madagasikara Matin Hebdo laharana fa 7 isan'ny lohateny dehibe anatin'izany administration IEM Andry Rajoelina inculque la culture de la vitesse izay no ao amin'ny pejy 7 kidnapping et spoliation un riche indo-pakistanais brave son IST izay no ao amin'ny pejy 2 eo amin'ny pejy 4 sy 5 économie nationale la nécessité d'une transformation structurelle ireo maresaka ara-panatanjahantena no eo amin'ny pejy 4 sy 7 anatin'izany ny handball, ny football, ny tennis sy ny sisa ny fandaharana alalino iarahanao amin'ny sampana fampalalam-baovao ny Cool TV no eo amin'ny pejy 10 ka ny aretina kitrotro izay mahazovahana ankehitriny no ao amin'izay pejy 10 izay ireo sary nandritra ny fifamindram-pahefana teo amin'ireo ministra isan-tokony no ao amin'ny pejy 17 ny gazety Madagasikara Matin Hebdo eo amin'ny pejy 14 polisy nasionaly malagasy sy ny sekoly momba ny polisy-pirenena mitombo isatrany ho fampiarana ny tany tandalana izay no amin'ny pejy 14 eo amin'ny pejy 17 ministera ny kolotsaina sy ny serasera atsangana ny akademia ny kolotsaina sy ny zavakanto ny maresaka iraisampirenena sy ireo tsara ho fantatra no ao amin'ny pejy 18 sy 17 ny gazety Madagasikara Matin Hebdo laharana fa 7 nivoaka tamin'ity androany ity eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia mitodika an'ilay Pays-Bas ny mason'ny mpanara-baovao ankehitriny miandry ny valin'ny fanadidina amin'ny raharaha Laurent Gbagbo sy Charles Blé Goudé fanadina un ancien chef d'État face à la justice internationale. Fanitsakitsana ny zoma olona, famonoana ny mpiray tandrazana. Ireo no vesatra anenjehana ny Laurent Gbagbo, filoham-pirenena teo aloha tany Côte d'Ivoire, sy Charles Blé Goudé, izay voalaza fa isan'ny tomponatoka taminy, ka tsaraina eny amin'ny CPI na ny Cour pénale internationale any La Haye nanomboka tamin'ity androany ity. Raha tsy ivona, olona maheriny 3 no maty nandritra ny krizy nitranga tany Côte d'Ivoire ny taona 2022. Namoaka voka-pifidianana vonjomaika ny seny ivoiriana tamin'izany fotoana izany, izay nivoahany Alassane Ouattara, mpifaninana tamin'ny Laurent Gbagbo ho mpandresy tamin'ny salanisa 450 vokatra izay notsipahany fitsarana avo avy hatrany 2 andro taoriny nivoahany, ary nilazany ity farany fa i Laurent Gbagbo no mpandresy. Nanomboka teo ny krizy mahavaivay nisy tany antoerana, ny fifamonoana teo amin'ny samy ivoiriana. Isan'ny tomponantoka tamin'ny herisetra sy ny famonoana ary fampiroroana ireo izay nanohitra azy tamin'izany i Laurent Gbagbo sy ny tanana ankavanany Charles Blé Goudé. Ireto farany izay voasambotra ny mpitandro ny filaminana avy amin'ny Alassane Ouattara nampiny tafika frantsay ny aprily 2020 ary nalefa tany La Haye ho tsaraina amin'ny vesatra mahazo azy crime contre l'humanité. Olona maheriny 70 no nohainona sy ny joro vavolombelona amin'izany izay nohainoy ny CPI. Nanomboka androany ny famitorana andrasana ny valiny ny fitsarana. Il va faire appel, nouvel épisode d'une épopée judiciaire qui pourrait durer encore des années. Tizay mamarina vaovao tamin'ity zomana ity ankasany ianao nanaraka izany soava tsara daholo tompoko.
La 4G by Telma vous a présenté Ny vaovao. Mba ho fafinareta narahinao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny lavashkiri ho finaritra ny tontolo andronao. Blue Line TV safidy tsara indrindra nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Narahinao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny VTI, prêt à vous servir. Batimax vous propose sa gamme de luminaires rustiques en suspension avec applique pour tous les modèles à 70% de remise. Offre valable jusqu'à épuisement du stock. Alors, n'attendez pas. Batimax, la qualité au meilleur prix. nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao.